Mahafaly manokana indray no manolotra anao tenin'Andriamanitra foy androany fa tenin'Andriamanitra anova ny toy anoavinao rehetra. Genesisy 7:20 dia manambara hoe fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra va? Fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah va? Ry havana, mahafaly manambara aminao androany fa hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra manova ny fiainanao. Hain'Andriamanitra mamerina ny fiainanao amin'ny laoniny. Ary androany mba mivavaka manokana ho anao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ane. Anetsika ny fahaiza-manaony rehetrarehetra mba hahatonga ny fiainanao ho tsara lavitra, mba hahatonga ny fiainanao ho tonga any an-danitra. Hampiasa ny fahaiza-manaony ane Andriamanitra mba hahatonga ny fiainanao ho tafavoaka. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.